vakiana ny zavatra tsy azo nandritra ny fotoana hatry ela zao antsika ao anatin'ny mamany olana sy ny crise politique ka tokony no avy ny taranaka faramandimby no atao fa tsy azo atao mihitsy ny manao takalonaina an'ireo mpianatra zanatsika tsy azo eritreretana fa iza no tompony andraikitra raha ohatra ka sanatry ny vavaladiany lely tsy misy fanadinana ho atao hoe ny CPE, ny BEPC, ny bac eto ny fitiavany ray aman-dreny manatitra ny zanakanaao examen voalohany zany ane zavatra lazaiko anareo fa zava-dehibe manatitra ny zanany hoe andehanao CPE ka raha ohatra ka atao takalinaina kosa ny zanatsika sy ny taranatsika zany tsy azo ekeny ka dia miandry ny famahan'ny tompony andraikitra tsirairay avy ny olana zay nitandrify anazy fa rehefa tsy voavaha amin'ny herinandro ity io dia hitantsika io indray nitoy ny zavatra sy fanapahakevitra tokony raisiny ho hitantsika eo. Mikasika ireo afrikanina roa mitolona fa avy amin'ny sadaiky teny Ambohijatovo ny sabotsy teo kosa tsy ho jerena fotsiny fa handray fepetra ny manam-pahefana manoloana ny valin'ny fanadihadiana momba iny tranga iny raha ny fanazavana ny entin'ny filoha. Misy ny fihetsiketsehana tsy nahazahoana lalana dia ataoko fa aferan'ny samy malagasy zany ny mpitandro filaminana sy ireo izay tsy nahazo alalana fa ny ankoatr'izay kosa raha ohatra ka midikiditra amin'izany ny sadeka dia ataoko fa manitsakitsaka ihany na mihitsy ny souveraineté ny malagasy. Ny fahatsapatena ny tsirairay ivoaka amin'ny krizy kosa no andrasana ankehitriny hoy ny filohan'ny tetezamita momba ireo fitokonana sy fihetsiketsehana hetsehiny ny mpanao politika etsero amin'izao fotoana. Efa fiara-mitantana ho azy zao no ataontsika efa ao an-trano no tokony andeha ny ady-hevitra fa tsy eny analambe intsony. Efa tsy zany intsony zao ny dedavin'ny olom-pirenena sy ny vahoaka efa leo sitofoka an'izany fanakorotana an'izany satria zay ny teneniko hoe fotoana ny fanorenana zao, fotoana ny fananganana, fotoana ny fiara-miasa ary fotoana ihany koa ny tsinjovatsika no avy ny olona rehetra ka tsy ekena intsony ny fanakorotana na fieritreretana anakorotana ny fiainan'ny olom-pirenena. Nitondran'ny filoha Andry Rajoelina ny heviny ihany koa moa ny fihetsiky ny ankolafy ravalomanana izay tsy miatrika ny fivoren'ny androm-panjakany ny tetezamita ankehitriny. Tsy nisy olona noterena hiditra sy anasonia ny tondrozotra dia tsy misy olona hoterena koa na ivoaka na te-hijanona fa dia miankina amin'ny fahatsiarovatena ny tsirairay avy hoe inona ny tokony andraikitra hoentiny ny mpanao politika na anasonia ny tondrozotra amin'izao toedrarà misy eto amin'ny firenena izao.